toanay kanefa noho ny am'rany Kristy tomponay zay mamelombelona ny tena sy ny ainay sy ny fananay manontolo dia amin'ny zavatra rehetra mba hampiasa ny toe-panahy iaraka anao Andriamanitra zay ary izany indrindra no entinay miaina eny amin'izao tontolo zao ka hitomboana isan'andro ny manantratra ny finoana rehefa tonga eo amin'ny finoana anao tokoa zay ka vita fihavanana marina aminao Andriamanitra dia mahatoky fa manana ny teny fiainana sy ny teny fikasana tianao omena ny olonao. Ny tenena Tompo amin'ity andro an'io ty ary mampahereza Tompo amin'ity andro an'io ty mba tsy ho very mainany ny fandinihan-tena ny fiangonana, ny fandinihan-tena ny malagasy kristianina rehetra, ny fandinihan-tenanay mpanomponao zay efa nantsoina tamin'ny anaranao raha teo ho firenena masina taranaka voafidy araka anao Andriamanitra. Amen. Mitsangana handre ny teny famelana ny fahatsotsika eo anatrehan'Andriamanitra revana. Inona ary no lazaitsika ho tavany lalàna sanatry izany kanefa ny tsy nahalala ota raha tsy tamin'ny lalàna satria tsy fantatra akory ny fitsiritana raha tsy ny lalàna ny manao hoe aza mitsiritra. Noho izany dia fahatsinitsiny lalàna izany koa avavela ny fahadisoanareo no ny anaran'i Kristy Tompo. Amen. Dia rao ny tompontsika.